Aoka iara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao zahay fa amin'ny fitiavana no nanorenanao ny fiangonanao ety aminay. Ampio zahay no nieriny fanano masina mba tsy izay takatry ny sainay amin'ny maha izy azy ny fiangonana no irenany fiangonanao, fa amin'izay nikasanao sy antom-pisiany ny dinanao tetỳ an-tany, ary amin'izay hanamasinanao anay tokoa ho fiasana masina eo am-pelantananao, mba tonga ny fiangonanao ho toerana tokana ahitana ny fiadanana, anolorana sy izarana izany, ary andraisana feno ny famelan-keloka. Dia manampy anay ry fanamasina mba havelomanay araka ny sitraponao eto amin'ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ry fiangonana malala, fifaliana lehibe no azo antsika manokatra ny fiaraha-mivavaka teto Ambohimizina ho anankiray amin'ireo fiangonana loteranina malagasy mananika ny 750 ankehitriny. Fifaliana lehibe ho anay amin'ny mahafilohan'ny fiangonana loteranina malagasy no iarabana anareo rehetra sy atongavana eto hanatanteraka ny fanokafana ity fiangonana loteranina malagasy Ambohimizina ity. Ny tenin'Andriamanitra ilay hanitokana manana ny fahefana feno sy fanalahidy amin'izay iorenana, aretana sy hamoaza ny fiangonana araka ny mahafiangonana azy. Dia izany no toriana sy ampianarina antsika amin'izao maraina izao amin'ity fotoam-panokafana ny FLM Ambohimizina ity. Ny filazantsara-masina araka ny Matio 7:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny 12:20 no anjarantsika amin'izao alahady 12:20 manaraka ny Trinité izao. Ary ny andininy 20 no teny faneva amin'ny fanokafana ity FLM Ambohimizina ity. Matio 7:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny andininy 12:20. Filazantsara-masina araka ny Matio 7:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny 12:20. Iara-mitsangana isika maka izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha manota aminao ny rahalanao dia mankanesany aminy, ka rehefa mitokana anareo roalahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miaino anao izy dia efa azonao ny rahalanao, fa raha tsy miaino anao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaolona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona roa na telo. Ary raha tsy mety miaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana. Ary raha tsy mety miaino ny fiangonana izy dia aoka ataonao tahaka ny jentilisa sy ny mpamorietra izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa,
raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza niangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Fa na aiza niangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe, Tompoko, impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka havelako izy hatramin'ny impito va? Fa hoy Jesosy taminy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amby 70. Ry Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry Fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petera, arak'izay namakitsika azy teo, dia manontany an Jesosy ny amin'ny fifandraisany amin'ny manodidina azy. Fahatsiarontsika koa no hoe Petera nanontanian Jesosy arak'izay lazainy Matio ihany fa amin'ny toko 9:10. Ny valiteny azo avy amin'ny fanontaniany Jesosy an'i Petera sy ny fanontaniany Petera an'i Jesosy. Rehefa vakina dia mamoaka ny hazon'ny tanam-bokovoko na maneho ny sarin'ny hazo fijaliana. Petera anontanian Jesosy ka nataony hoe, ataonareo ho iza moa ny zanak'olona? Dia maneho ny fifandraisana izay asehony azo fijaliana, hifandraisan'Andriamanitra avy any an-danitra amin'ny mpanota ety an-tany. Ny valitenin'ny Petera dia valiteny fanekempinoana ka nilazany hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Fifandraisana mampifandray an'i Petera, mampifandray ny fiangonana amin'Andriamanitra any an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo tonga teto an-tany. Ka anaovana fanekempinoana hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Fa ny fiainana maha-kristianina dia tsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra irery. Ny fiainana maha-kristianina dia tsy izay mahatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra irery. Fa ny fiainana maha-kristianina dia misy koa izay ifandraisanao amin'ny manodidina anao. Petera indray no manontany, Tompoko, impiry moa no hanontany rahalahiko amiko ka havelako izy? Raha jerena dia misy fanamarinana tena ao filazana hoe izaho anie marina, ka nahoana ano amela ny heloko ny mpanota? Fa ny fifandraisana izay ifandraisana amin'Andriamanitra
amin'izay nahatongavany Jesosy hamonjy ny mpanota no itenenany Jesosy amin'ny Petera sy lazaiko aminao hoe hatramin'ny 7 fa hatramin'ny 7 amin'ny 70. Ity rehefa vakina amin'ny heviteny anaovan'ny mpanao heviteny azy dia lasa hoe 70 amin'ny 77 ka ota be dia be tsy hita velively zany. Fa ny sary zay omeny dia ity: ny nandraisanao ny famelan-keloka avy any an-danitra manatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, dia misy fifandraisanao koa eto amin'ny fiangonana, eto amin'ny fiarahamonina, ka tonga toy ny hazo mitsivalana amin'ilay hazo nidina avy any an-danitra makety an-tany, ary zany no endriky ny hazo fijaliana. Ifandraisanao amin'Andriamanitra mpamonjy anao amin'ny Jesosy, andraisanao famelan-keloka, ary ifandraisanao eto anivon'ny fiangonana hizaranao famelan-keloka, ary ifandraisanao eto amin'izao tontolo izao hanoloranao famelan-keloka. Izany no lazaina amin'ny 9:20 hoe: ara manota aminao ny rahalanao dia makanesany aminy, ka mitokana nareo roalahy dia asehoy azy ny fahadisoana. Aoka ho mahay mamaky sy mandray tsara isika, fa ny dikan'ilay sary ny azo fijaliana nambara tamintsika teo dia ny asarobidiny famelan-keloka manana ny ivony ao amin'i Jesosy. Ka ampianarany tenin'Andriamanitra antsika hoe rehefa mifandray amin'ny manodidina anao ianao, na eto anivon'ny fiangonana na ao ivelan'ny fiangonana, eto amin'ny fiarahamonina misy antsika, dia tsy ny hanehoana ny fahamarinanao, tsy ny lazana ny fanamarinan-tenanao, fa ny hampiariariana ny fahotan'ny mpanota eo anatrehan'ny asa izay nataon'i Jesosy azahoana manamarina ny mpanota. Matetika dia ny fanamarinantenantsika no tonga mieloha, ary lazaina mahitsy fa izany no antony fikorotanana na eto anivon'ny fiangonana na ao anivon'ny fiarahamonina. Fa na dia ny olona izay mihevitra ny tena no kristianina, na izay tondroina ho kristianina, dia tsy miaina arak'izao lazain'ny tenin'Andriamanitra izao, hitondra ny herin'ny filazantsara anolorana famelan-keloka, fa hitondra ny herin'ny fanamarinan-tenany mba azahoany mandrefy ny heloky ny hafa. Tsy natao ho loharan'ny korontana ianao, fa nampitondraina ny mariky ny hazo fijaliana masina eo amin'ny handrinao sy eo amin'ny tratranao tamin'ny nanaovana batisanao, mba ho loharan'ny mpitahiana hizara famelan-keloka. Fa amin'ny fiainana iainan'ny mpanota, na dia aseho aza ny mahampanota ny manodidina, dia tahaka antsika rehetra izy tsy te hihaino ny tenin'Andriamanitra hampahalala azy ny otany, tsy te hahita
ny asan'Andriamanitra hampiariary ny otany, ka eo anatrehany fanamarinan-tenanao zay manatona azy eo anivon'ny fiarahamonina, indro mampitombo avy roaheny ny fanamarinan-tenany koa izy. Ary dia hoy ny ten'Andriamanitra, raha tsy mihaino anao kosa izy, dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa, mba ho voaorina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo. Arakaraky ny hampitomboanao ny fanamarinan-tenanao no anosehanao ny hafa hampitombo ny fanamarinan-tenany koa, fa tsarovy ry havana. Amin'izany dia ampitomboinao ny elanelana misy eo aminao sy Jesosy, ary ampitomboinao ny elanelana misy eo aminao sy ny mpiaramonina aminao, na ny eto anivon'ny fiangonana na ny eo amin'ny fiarahamonina andavanandro. Ary arak'izany no mampitombo ny olana sy ny korontana eny anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina. Fa amin'izany hamafiny onjan'ny fahamafisam-po amin'ny fahotana izany, dia hoy ny tenin'Andriamanitra, raha tsy mety miaino anao reo, dia ambarao amin'ny fiangonana, ary raha tsy mety miaino ny fiangonana izy, dia aoka ataonao tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra koa. Izao no heviny. Rehefa miaina lavitra ny fiangonana isika, nampitombo ny herin'ny fanamarinan-tenantsika isika, fa tsy manaiky ary tsy mitady, tsy vonina handray ny fanamarinana izay omeny Jesosy, dia tena ho isaina ho isan'ny jentilisa, na dia manana toerana eto am-piangonana azy, na dia mpanorona ny fiangonana azy, na dia komity ny fiangonana azy, na dia mpandray ny fanasan'ny tompo azy, na dia lehilahy sy vehivavy mahavita didy azy. Rehefa tianao ny miaina ny fanamarinantena, hanalavirana ny Jesosy, hanalavirana ny namanao, handosirana ny fiangonana, na dia mipetraka eto am-piangonana aza, dia ambara ny tenin'Andriamanitra mazava fa misy fanameloana miariary atao, na ho an'izay ho velan'ny fiangonana, na ho an'izay ato anatin'ny fiangonana, dia misy fanameloana miariary ho an'izay minia miaina ny fanamarinan-tenany, hanariana azy any amin'ny helo. Amin'izany dia ambara mazava fa tsy misy afa-tsy ny fiangonana no toerana tokana hanolorana famelan-keloka. Tsy misy afa-tsy ny fiangonana no toerana tokana hanolorana fiadanana. Tsy misy afa-tsy ny fiangonana no toerana tokana ahitanao ny hoe tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra, tsara ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona, na eto anivon'ny fiangonana na ao ivelan'ny fiangonana. Izany no anaty tanteran'izao tenin'Andriamanitra izao, amin'ny andininy faha 8 sy ny andininy faha 9, ka hitanenany hoe na inona fehezinareo aty ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary na inona vahanareo aty ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky aty ambonin'ny tany amin'ny inona na inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Ity no fanatitra ny toerana matanjaka, ny anjara toeran'ny fiangonana sy ny mahaizy azy ny fiangonana, ary ny
ny fiangonana ho toerana izay andraisanao famelan-keloka, ho toerana izay azahoana mizara ny famelan-keloka, ho toerana izay anananao fiadanana, ho toerana izay azahoana mizara ny fiadanana. Eto anivo ny fiangonana sy eto anivo ny fiarahamonina misy antsika. Fa hoy ny ten'Andriamanitra sady teny fanevantsika, fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ho fovoany aho. Ity dia tsy manondro na mampisy dikany ny isa ho roa na telo, fa ity dia manondro sy mampisy dikany ny fanatrehana na ny mahaivo an Jesosy, na amin'ny fivorian'olombitsy na amin'ny fivorian'olona maro. Misy fivoriana maro fa tsy misy Jesosy. Misy fivorian'olombitsy fa misy Jesosy. Ary zany no tondroiny eto. Na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia ho foany aho. Mba ilazana mazava fa tsy miankina amin'ny toerana, tsy miankina amin'ny isan'olona, fa miankina indrindra amin'ny fanatrehan'i Jesosy sy ny asan'i Jesosy, ny maha izy azy ny fiangonana sy ny vokatra izay atolony. Mifototra amin'ny fanambarahana ny tenin'Andriamanitra izany, miankina amin'ny fampianarana ny fampianaram-pinoan'ny fiangonana izany. Ary zany no niezahantsika nampatsiaro ny Matteo 5:20, ny 5:20 hatramin'ny 7:10, isian'ny fanekempinoana marina, isian'ny fiorenan'ny fiangonana marina, ary isian'ny fahaveloman'ny fiangonana. Ary zany no anterina eto amin'ity teny faneva ity, arak'izay ampianarin'ny fampianaram-pinoana loteranina koa, fa ny fiangonana dia tsy miankina amin'ny toerana, tsy miankina amin'ny trano. Isika eto zao atao hoe trano tafilanitra, fa fiangonana. Fa amin'ny toerana maro dia mamirapiratra, mitafy tsara tarehy, miloko tsara tarehy, vita carreau mamirapiratra, misy orga tsara tarehy, misy fanamafisam-peo tsara tarehy. Fa tsy miankina amin'izany, fa miankina amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy miankina amin'izany, fa miankina amin'ny herin'ny fampianaram-pinoana velona. Ary arak'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao dia tiana asongadina fa ny maha izy azy ny fiangonana dia izy manolotra sy mizara famelan-keloka. Ka na olona izay manameloka ny tenanao ianao, na olona izay melohy ny fiangonana ianao, na olona izay melohy ny fiarahamonina ianao, na iza meloka, mandray ny tenin'Andriamanitra, mahita ny asan'i Jesosy, tolorany ka mandray izany famelan-keloka izany, dia miaina ny fiatanana. Izany no antom-pisian'ny fiangonana, hanolotra famelan-keloka, hizara famelan-keloka, hametraka ny fiadanana. Ary amin'izany indrindra no nitenenan'i Jesosy tamin'ny apôstôly Petera, ka hoy izy, tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny 7 fa hatramin'ny 7:70.
ny famelan-keloka izay atolotra Jesosy ianao amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny sakramenta masina, na ny batisa na ny fanasan'ny tompo, izay ambarako indray fa tsy misy toerana natanterahana izany feno afa-tsy eto amin'ny fiangonana. Raha indray antsika dia alaim-panahy matory eo mpandrina mihaino radio rehefa lahady maraina dia sady makaina, dia eo isika hoe fa nahazo ny tenin'Andriamanitra tsy fiangonana izany ry havana. Raha indray antsika dia alaim-panahy mitsotra makaina eo mpandrina dia mijery televizion rehefa nahita ny tenin'Andriamanitra tsy fiangonana izany ry havana. Sandoka raha misy manao batisa eo amin'ny radio na eo amin'ny tele, sandoka raha misy mampandray ny fanasan'ny tompo eo amin'ny radio na eo amin'ny tele. Eto amin'ny fiangonana no andrenesana ny tenin'Andriamanitra velona, hanambarana aminao fa voavela ny heloka ao. Eto amin'ny fiangonana no andraisana ny asan'Andriamanitra velona, hanaovana batisa, ilazana mazava fa voavela koa ny heloko ny vita batisa. Eto amin'ny fiangonana no anolorana ny tena mandrany Jesosy mba hanomezana anao ny sakafo masina mahavelona. Ry kristianina malala, ny fiangonana toerana tokana andrenesana ny ten'Andriamanitra marina, andraisana ny asan'Andriamanitra marina, andraisana ny famelan-keloka ary zarana fiadanana. Ity ny tsarovy tena mandray sy mivelona amin'ny famelan-keloka omeny Jesosy azy tokoa izay rehetra tonga eto amin'ny fiangonana mandray ny tenin'Andriamanitra ka miaina ny fibebahany, mivelona amin'izany famelan-keloka izany. Fa tsy afen'ny tenin'Andriamanitra hoy izy, na inona fehezinareo aty ambonin'ny tany dia fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo aty ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Fa akoatry ny hoe manolotra famelan-keloka marina ny fiangonana, dia nomeny Jesosy fahefana koa ny fiangonana hanameloka ny mpanota mafy, na ny olona ato anatin'ny fiangonana izany, na ny olona any ivelan'ny fiangonana izany. Fitiavan'i Jesosy ianao no hanorena ny fiangonana eo anilanao, eo akaikinao, mba tsy ho diso anjara amin'ny famelan-keloka sy ny fiadanana izay zaraina ianao. Fa raha manetsy tadiny ianao na minihy mitsipy ianao ka hitanao zao fa manatona eo maravarana ny fiangonana, hitanao zao fa tonga eo ampototsofinao ny tenin'Andriamanitra, atolotranao zao fa eo ampelantananao ny asan'Andriamanitra, kanjo manetsy tadiny ianao, minihy mitsipy ianao, manao todika voy ianao, mandositra zany rehetra zany ianao, eto amin'ny fiangonana no toerana hanambarana mazava koa ny fanamelohana anao eto an-tany sy any an-danitra. Tsy zavatra kely izany. Fa isaorantsika an'Andriamanitra, tena eo ny fankahalan'Andriamanitra ny ota. Arak'izay nivakitsika tamin'ny Deutéronomie 7, indrindra ny 10 dia mamaly miariary izay mandrafy azy Andriamanitra, mandringana izay rehetra manetsy tadiny, izay rehetra minihy mikipy, izay rehetra manao todika vo amin'ny teny sy ny asan'Andriamanitra.
fa evero ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao ry hafa amin'ny anorenany ity FLM Ambohimizina ity hampanatonany ianao ny fiangonana hitondrany eo am-potitsofina ny tenin'Andriamanitra amelarany eo amanomasona ny asan'Andriamanitra hiantsony ianao tsy hamelamosina ny fitiavan'Andriamanitra. Zava-dehibe amin'i Jesosy ianao, zany no anorenany ny fiangonany mba hanananao anjara amin'ny famelan-keloka izay zarainy amin'ny fiadanana izay atolony. Natao hanananao anjara fitahiana feno izany fanomezan'Andriamanitra rehetra izany. Natao ho isan'izay hanome voninahitra n'Andriamanitra ianao ka ira fiderana hoe voninahitra ho an'Andriamanitra vai zanaka ary fanamasina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana ka raisy ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.